Alléluia. Alléluia. Dia omenan'Andriamanitra ny voninahitra miarabantsika rehetra amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Dia mbola faly indray androany resaka fahasoavana lehibe mbola hitondra ny avatr'Andriamanitra. Mankasitraka hatrany ny iray aman-dreny Pasteur Adolphe Amivady izay mbola nanome izao fotoana izao afaka hitondra izao avatra izao. Ny tompony hitantsika rehetra manatrika eto androany. Amen. Amen. Dia ho fitaovana fotsiny tahaka an'ity micro ty f'Andriamanitra ny asa androany. Amen. Amen. Ary tena hotahina tokoa ianao marina fa fampianarana no entineto kanefa ao anatin'izany dia misy zavatra omen'Andriamanitra anao raha tonga eto ianao. Alléluia. 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 Eny ary andao aloha mbola hivavaka fo kely tsika. Alohantsika mpitsanganana ny vavaka dia to dia tsy mipetraka tsony eo mpamakina ny ten'Andriamanitra hivavaka fo isika. Misaotra tompo no fitahinao manokana raha mbola afaka hianatra ny amin'ny teninao zay. Misaotra anao ny amin'ity maraina ity izay mbola nomenao anay ary amin'ny anaran'i Jesosy afatotra tana, afatotra tana, afatotra tana, afatotra tana. Rehefa nafamasinana mampifily mpandanga miala eto amin'ny anaran'i Jesosy tsy manakera ao anatin'ny fizarana ny afatr'Andriamanitra ity ao Andriamanitra fatsina tsara eo am-pelantananao itendreo ny molotro androany ary ao anatin'izao fizarana ny afatra ao izao dia izao andray zavatra goavana ny tsiraray avy andray ny tandrefa ny tsiraray avy ry Andriamanitra velona ao makasitraka anao amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Amen. Andehantsika maka tenin'Andriamanitra avy hatrany ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko voalohany andininy 9:10. Ny filazantsara ny Jaona toko voalohany vakitsika ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy 9:10. Tsika rehetra miara-mamaky tsy zarery no amaky fa iaraireto ntsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy sady inoko fa misoratra eny amin'ny écran izany. Jaona toko voalohany andininy 9:10 amin'ny anaran'i Jesosy lazarintsika rehetra. Fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Alléluia. Alléluia. Afaka mipetraka tsika tompoko. Ny tenin'Andriamanitra moa dia tsy iza fa Andriamanitra. Tsisy mahita an'Andriamanitra zany hoe ohatran'iza ny profilany hoe boribory isa lavalava fa ny tenin'Andriamanitra io no fitaratra hijerevantsika an'Andriamanitra io no album hijerevantsika an'Andriamanitra dia ny teniny. Eto tenin'Andriamanitra dia milaza fa hoe fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Amen. Alléluia. Ny zavatra raisinao zany tonga eto ianao. Ny zavatra raisitsika ao amin'Andriamanitra amin'izao fanapatsika hevitra ino an'Andriamanitra anara-dian'i Jesosy Kristy izao dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa fahasoavana no andraisantsika ny zavatra rehetra na ny fanafahana na ny fanasitranana na ny famelan-keloka na ny fanovampiainana na ny fitahiana na ny fananakarena ireny rehetra ireny dia fahasoavana. Amen. Tsara hotsindriny zany aty am-piandohana tena hoe izay mihitsy ozy ny tenin'Andriamanitra teo hoe fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra zany hoe ny fahasoavana no nameno atsika mahatonga anao nandray famelan-keloka na tonga mandray famelan-keloka mahatonga atsika nokasian'Andriamanitra ka afaka nino an Jesosy betsaka ngen'ny olona riavana na eniny amin'i Jesosy fa mafy ny fony ozy ny tenin'Andriamanitra hoe miaino izy fa tsy mandray mijery izy fa tsy mahita ohatry mbola tsy azony foana ary zay indray tokoa ny olona na tonga eto ary tsy ianao ne zany amin'ny anaran'i Jesosy fa isokatra amin'ny masom-panahinao Andriamanitra hamangy anao. Halleluia. Zao tokoa ne tsisy nahita an'Andriamanitra tsika tsisy nahita an Jesosy na iray azy tsika tsy tokony inoino andre sarisary mivoaka ireny hoe ino ny Jesosy satria na izany na ianao tsisy nahita an'izany. Ny Baiboly koa tsy namaritra hoe dia Jesosy dia lava orona dia ohatr'izao raha ny endrika biologikement jerena amin'izany
dia tsika tsy tokony inoinao zany mafanamariana kely aloha zany ampianariko atsika hoe za tena nanofo tamin'ny alina dia nisy vazaha be tonga tamiko dia iny Jesosy tandremo zany a satria ianao mbola tsy ary nahita an Jesosy ny devoly afaka maka endrika zay tiany alaina endrika fanamariana tsy misy olona maty afaka iverina itsony hoe mbola mandehandeha ary ninona kolotsaina eto Madagasikara zay mety nainotsika an'izany na any amin'ny onjam-peo na aiza tsy haiko any amin'ny boky dia ny baiboly foana marina riavana fampitoroteny milaza fa rehefa maty ny olona dia tsy miverina itsony tsy manana anjara itsony eto ambany masoandro tsy hoe tonga tamiko ny avelon'ny mamanay tonga tamiko ny avelon'ny dadanay mila haitsika izany. Alleluia alleluia. Ozy angamby ianao hoe dia inona zany le nofoko tamin'ny alina nahita ny dadabe efa maty iny devoly zany devoly. Androany mba te hampahery antsika hoe zay manofonofo ratsy rehetrarehetra tonga dia fantatra be fa misy devoly ianao tozy ianao hoe andray kosa ka izany mihitsy ka na enjehan'ny omby azy na tsy fantatra ohatra ny tady enjera lava milatsadajaka eny amin'ny antsana tsy fantatro koa hoe misy biby manaikitraikitra tsy fantako loza foana ratsy foana dia tokony ho fantatrao fa misy fanaratsy ianao fanaratsy mpamono mpandrignana ny fiainana ary zany moa tsy mamenatra zany hoe misy devoly zany satria ny olona rehetra dia samy efa mpanota daholo ekisa-mpanota tsika rehetra. Raha ianao matsapa tena fa mpanota tonga eto Andriamanitra tsy mepanganao mihitsy hoe le mpanota latin-dana mandeha any tsy manao an'izany Andriamanitra fa Andriamanitra kosa noho ny fahasoavany izay mahafahasoavana azy hoe tsy mendrika ianao kanefa dia omen'Andriamanitra zavatra ngeza be zavatra tsara be zany famelan-keliko zany raha ny fahotako sy ny fahotanao dia misavovona kanefa dia izao hoe ndray mipimaso dia nodiovina lasa maninona vierge amin'ny papiatsika tsisy loto tsisy tasy. Halleluja halleluja. Tsy mendrika tiaka ho an'Andriamanitra ve zany amen. Voateo mpanompon'Andriamanitra ny taonantsika hoe alohantsika anapa-kevitra hiala amin'ny fahotana rehefa dinihana tokoa ne dia izao hoe mety hoe amin'ny maha-olombelona tsika mety tsy dia azontsika onona satria tsika efa zatra nanota dia hoe le fahotana ohatra ny tsara fa laivo ambony laivo ambany tokoa ne fa tena tsy misy tsara ho an'ny fahotana zany tena tsy tsara fa mbola misy tsara lavitra no fiainana hoe manoto zany ho an'izao ho an'ny jentilisa ho an'ny olona nanota rehetra tsika rehetra natsapa zany hoe ohatra ny akafizin'le olona le fahotana dia tiany le izy hoe ohatra ny mahafinaritra le izy fa mbola misy fiainana mahafinaritra lavitra noho izany zay mbola tsy ny expérimenteny teo amin'ny fiainana zany hoe fiainana afaka amin'ny fahotana tena sambatra nge zany ianao hoe ianao zany anisan'ny olona spesialy eto amin'ity tany ity fa afaka ny andresy fahotana tsy manota itsony na iray azy ataovy amen. Halleluja. Hoe isasy ianao izay olombelona mitafy nofo sy ra dia isorina an'Andriamanitra fa mavita tsy manota itsony tsy tamin'ny ezaka nefa zany tsy amin'ny ezaka zany fa no fahasoavan'Andriamanitra raha ny ezaka zany dia tsisy tonga maketritsika fa samy ezaka any an-trano samy manao ezaka tsirairay personnel ny amin'ny fiainany fa izay ny ilana ny fahasoavan'Andriamanitra fa tsy misy olona riavana mahay mahafaka ny tenany zay na tonga matodiko voalohany ndraiky amin'ny roapolo mbola ampatsivin'Andriamanitra eto androany alohan'ny tena idirako amin'ilay fampianarana toyany amin'ny lalàna kanefa io fahasoavana io dia goavana mila azotsika loatra mila fantaritsika loatra foziny matodiko voalohany dia raiky amin'ny roapolo ka hiteraka zazalahy izy ary ny anariny atao hoe Jesosy fa izy no monjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana zary havana tsy mahay manafaka ny tenako amin'ny fahotana iza moa ny olona tsy mba manam-paniriana ho afaka amin'izany fa tsy mahay manafaka tena sa tsy zany ve alleluja fa no fahasoavan'Andriamanitra dia nandefa ny Jesosy izy ka nizaniza misarangotra mino ny Jesosy io mampiditra azy hipenetra eo amin'ny fiainana hiditra eo amin'ny fiainana fa tsy hoe inona eto imolotra fotsiny samy miditsika fa misy vary fa misy olona tsy nihinam-bary eto andro amin'ny maraina fa aloha za tsy ampanangatana izy nihinam-bary maraina fa za aloha ninana. Alleluja. Samy mahafantatra zany daholo ny rehetra fa izay nihinam-bary miavaka hoe iza ninana fa iza nafantatra ny fisiny dia ohatr'izay le mandray an' Jesosy le manana an' Jesosy
ianao efa ela nafantarinao azy angamba fa raha tsy hoaninao raha tsy ampidirinao eo amin'ny fiainanao dia tsy misy impacta eo amin'ny fiainanao zany. Ary zay le fahasoavana hoe gaga ianao fa rehefa nino fa Jesosy no mpanafaka tia niasa tao ny herin'Andriamanitra tsy tamin'ny effortnao personnel tsy tamin'ny ezaka nataonao fa tsapanao hoe halleluja niova 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 dia gaga fa dia resiko le fahotana dia gaga fa dia afaka tamin'izany kanefa dia zavatra efa nazatra taona maro zany fa no fahasoavan'i Jesosy dia afaka tamin'izany aho. Aloha mbola tiako an'Andriamanitsika tsara loatra izy. Halleluja halleluja. Arentsika loatra fa ny fahotana akoatran'le hoe tsy mananana fiadanana dia mamotipotika fiainan'olona. Hainao tsara haitsika tsara zany hoe betsaka ny zavatra simba noho ny fahotana sa tsy zany ve? Betsaka ny zavatra rava noho ny fahotana noho izany mbola ampatsivina antsika izany. Le izy moa zany ampahafantarina antsika mba handraisantsika etaeta lehibe eo natrehan'Andriamanitra. Tsy ampangana hoe nareo mpanota rehetra zany dia tsy alehany tsisy ilavana azy olona adala tsisy fotony tsia Jesosy ao an-tsainao zany fa ianao mihitsy ene ianao mihitsy ene. Amen halleluja. No tetavin'Andriamanitra tao anatin'ny olona maro tahaka ny Zakaiosy hoe ry olona ry ho atsoko mba ho karakaraiko mba ho afako sy ho vonjeko izy. Ninina heliko tsika na firina arivo ao manalina amin'apitrisana dia mamela an'izany Andriamanitra. Amen. Rehefa tonga ao amin'ny Jesosy isika halleluja halleluja halleluja. Satria izy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa tonga ao amin'ny Jesosy tsika mino an'io Jesosy io raha hoariko le vary teo zany izy hoe ampidirina hoanina. Za matea antany anao hoe efa tena mihinana an Jesosy ve anao? Tena tsapanao ve tena ampidirinao eo amin'ny fiainanao ve Jesosy? So dia fahalalana fotsiny hoe izy no Jesosy. Le tsy fahalalana tahaka izany. Ary azoko tsara mahatonga ny olona hoe io fahalalana ny tenin'Andriamanitra tsy idireny nianatra izy na tsy nianatra izy. Satria Andriamanitra ihany mampafantatra ny olona. Tsy hoe marani-tsaina be izy dia mahafantatra fa ny fanan'Andriamanitra manokatra ny sain'ny olona kitian'Andriamanitra ny olona. Ianao zany zao matotonga eto Andriamanitra no mikitika anao. Andriamanitra nikasika anao. Ianao nge olon-dehibe tsy azo terena hoe ianao tsy maintsy tonga eto androany fa ianao manatsafidy hoe ho avy sa tsy ho avy matoa ianao tonga dia Andriamanitra nikasika anao. Amen halleluja halleluja. Ary zany fahasoavan'Andriamanitra zany dia tian'Andriamanitra mbola hitombo isanandro eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Ataovy amen halleluja. Efa natsapy ianao efa nijoky ianao fa mbola tian'Andriamanitra hitombo zany. Ary ty 2020 dia hanaovan'Andriamanitra zavatra ngeza be ho an'ny fiainanao. Halleluja. Ny sasany ohatrany tsy manao amen na tsy dia ilaina angamba le izy. Za aloha mino fanaovan'Andriamanitra zavatra ngeza be ho ny 2020 taona 20/20 20/20 inoko zany ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako fa zay tsy misy tsy manantena dia mitazapotsiny zany kai ny nataon'Andriamanitra mahagaga kosa zany fa maninona anao no hitazapotsiny tsy ianao ve participe mandray ianao. Ary zay mahatonga antsika hoe naneo akaikinao aza tsy hitanao fa zany raha tonga eto tsy jery tsy tazana hoe mba manao ahoana ny toetoetrany ao fa za tonga eto andray aho. Halleluja halleluja. Ny andro androany tsy avelako verymomboka fotsiny tady teo tsy verina intsony ty androany ity tsy verina intsony ty androany ity sa tsy zany. Voalohan'ny volana androany voalohan'ny volana mars 2024 tsy verina intsony zany. Kanefa Andriamanitra dia mbola nanome opportunité ho anao fahafahana lehibe ho anao tonga eto androany tsy hoe maninona mba ho velivelesina ny amin'ny tsy mety nataonao nao esory ao an-tsainy zany fa ny andretrarehetreny mbola lalana sokafan'Andriamanitra no fahasoavany lehibe mba ninona mba hiakarany fiainanao amin'ny tsara lavitra ary farany tonga any an-danitra ianao. Halleluja. Ary ny ato
atao sao fampianarana izao tsy anenjehana fiangonan'olona na ratsiana karazam-pivavahana tahaka an'izao fa natao zao mba hatonga anao tsy ho diso lalana ty hatonga anao tsy ho very fahasoavana zay fa nomanin'Andriamanitra anao fa ho toto-saoma tsara any amin'ny planin'Andriamanitra ianao. Halleluja. Tiako be reny manao amainina mitsangana reny fa le hoe mipetraka tsy hoe tsy tiako koa. Tafiditra tsara izy zao hoe fanomponan'Andriamanitra tsy fombafomba hoe tena bedibe azao raha mitsangana eny e amin'ny maha-olonantsika ndraindray ohatrany hoe zany ohatrany atalatala be mibitabitaka be fa le olona eto akaiky ohatrany tsy manao mihitsy fa rehefa fantatra hoe mila amin'izany ianao ka io sa manana ny ilainiko sa tsy zany dia aza mijery olona zany za resy lahatra foana e fa ny olona zay niavaka kely tafampona izy foana nakasika amin'ny fon'Andriamanitra fa tsy le mataotahotra masom-bahoaka hoe sao dia manahirana fa naneniana azo araka hitanan'i Jesosy dia niavaka ny tokantrano zany zaka io zany fa ny olona rehetra efa afiriana 4 kilometatra nanaraka tany fa tsisy nahony Jesosy fa izy tsy nalala menatr'olona fa nisaoty niakatra ny hazo dia nakasika an'i Jesosy ry zaka io sy midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-trano sa anio teneny hoe anio efa laza zay janvier février roa zay lasa efa manitsaka ny 3e mois tsika androany. Alléluia. Ty 3e mois ty afy ty miavaka ty ho amin'ny fiainako sy ny fiainanao raha minao zany anao tovy amenina mafy be le zavatra mbola tsy niresinao atryenenanao ho resinao amin'ty vola ty. Amen. Alléluia. Sady zany ve noho izany tsisy idiran'ny lalàna ny andraisanao vaolana, tsisy idiran'ny lalàna ny ampiva ny fatorana, tsisy idiran'ny lalàna ny atonga anao ho akasitrahana sitrany an-danitra fa fahasoavana. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe io Jesosy Kristy izay fahasoavana lehibe io tozy ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy Kristy ozy izy ny tenin'Andriamanitra no farany lalàna. Dia jerentsika ny Romanina 10:4 vakitsika izany. Alléluia. Tahina ianao teneno akaikinao hoe za tahina androany. Andro mahafinaritra ho aty androandroany ty goavana nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako androany. Amen. Romanina 10:4 zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy fa Kristy no farany lalàna ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Amen. Fa Kristy no farany lalàna dia ahoana izy ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Amen. Zany hoe Jesosy ny farany lalàna, ny lalàna izay tsy tonana inona na inona, tsy nanovantsika nafantarantsika nandritra ny taona maro azy. Ela nafantarantsika zany hoe aza mandainga, na ela nafantarantsika hoe aza mitsiriritra, ela nafantarantsika zany hoe aza mangalatra, fa izany rehetrarehetra zany tsy nahafaka antsika tamin'ny ota, tsy nitonga antsika ho amin'ny olona hoe marina tanteraka ary tsy nanota intsony. Ary izay no natonga an'Andriamanitra nandefa an' Jesosy. Io Andriamanitra io dia lehibe sady mahery, mana-tsaina sady manam-pahalalana. Sady zany ve ka rehefa tena miditra tsara amin'Andriamanitra ianao dia omeny saina. Tovy amen. Anome sainanao anie izy amin'ity volana ity. Fa izao aloha zay tena namany any no omeny saina moana secret, fa raha namanamana tsy azo moana secret zany. Sady zany tsy maintsy namanao hoe namoanao secret, fa raha tsy namanamanao fotsiny sarotra be namoaka ny secret. Ary io tsy secret ratsy fa secret tsara hoe rangaty sao atao sao fivelomana ataonao tonga dia mandeha ianao tafavoaka ianao. Andriamanitra keny manome saina ohatr' zany. Ary ndray mpimaso fotsiny tonga ao amin'ny saintsika izy tonga dia miova ny tantarantsika. Halleluja. Amen. Mafiry mangeta ahita zany saina omen'Andriamanitra zany. Halleluja. Amen. Dia ozy izy hoe Kristy ozy ny farany lalàna. Amen.
amen. Zany hoe ny finoantsika an' Jesosy ihany izany no tondratsika ho amin'ny fahamarinana. Ianao nge raha tsy nino an' Jesosy a nanaiky an'io Jesosy io averiko any ny finoana an' Jesosy dia hoe Jesosy averinao hivelona sy aina ao anatinao fa tsy ho fahalalana fotsiny ohatry ny olona sasany hoe inona dika zao miteny grika mitondra inona fiainanao zany. Ny fahafantarantsika an' Jesosy Kristy amin'ny teny grika ave tsy haiko hoe amin'ny teny italiana hoe ahoana Kristosy ohatra ny Kristy Kristosy zay ve hitondra inona fiainantsika na fahalalantsika an'izany amin'ny teny tsy fantatro. Hainao ve dika vary amin'ny teny anglisy? Samy mahay, samy miteny zay mahay. Inona dika vary amin'ny teny anglisy? Rice. Dia sao voko ve ianao rehefa nafantatra zany? Alleluia. Fa ity zavatra ampianarina antsika androany ity dia sao balizy hiaro antsika mba tsy hivily any amin'ny pista hivoaka amin'ny pista izay pista ndraisantsika fahasoavana. Amen. Izay pista ndraisantsika ireo ny manina Andriamanitra ho amin'ny fiainantsika. Tsy hisy devientsika tsy andeha hivily lalana isika hoe rehefa avy eo dia hiditra mivoamboa kely eo amin'izay dia ho fantatra hoe moa zany izy ity. Fa noho ny amin'ny Jesosy dia Jesosy niditra tao anatsika ny velona ao anatsika dia nisy hery avy any an-danitra tsy avy amin'olombelona fa hery avy any an-danitra ary ny Jaona 1:12 ka ahoana ozy izy zay rehetra nandray azy dia nomena hery. Tsy herin'olombelona zany, tsy mazika zany fa hery avy any an-danitra Jaona 1:12 fa izay rehetra nandray azy dia nomena hery mitsofoka ao anatinao. Ao anatin'izao torotena ataoko izao misy hery mitsofoka ao anatinao, misy hery avy any an-danitra miasa ao anatinao. Azagaga raha sitrany ianao. Halleluia. Satria tsy tahaka ny teny rehetra io fa tenin'Andriamanitra. Amen. Halleluia. Ary rehefa tonga ao anatsika Jesosy dia ozy izy hoe nomena heritsika, nomena heritsika. Le atonga tsika hery tonga zanak'Andriamanitra tsika teo zanaky ny devoly araka ny lazain'ny Jaona 9:9 zay manao sitrapony devoly nge dia zanaky ny devoly no teren'ny devoly. Ao misotro dia misotro, efa mijaly, ao mitsangajanga dia atao fantatra fa tsy mety le izy fa tsy afaka miala. Fa rehefa nandray an' Jesosy tsika dia izao hoe nahazo hery tsika dia tena ozany hoe poa tao tsy tiako tsony ty paraky ty za tsy mila. Halleluia. Satria ny hery avy any an-danitra zany fa tsy hoe zange mafy be dia maharesy an'izany tsy amin'ny asa, tsy amin'ny ezaka fa fahasoavana. Amen. Halleluia. 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 Karakaraky ny azahoan'i Jesosy laka ao anatsika ao no ahitantsika fahasoavana miampy fahasoavana miampy fahasoavana miampy fahasoavana miampy fahasoavana. Amen. Ny fahasoavana zany dia hiampy ary ho feno nefa rany ataovy. Amen. Halleluia. Noho izany ry havana ozy ny Galatianina 5:4 andovaka itsika izany. Galatianina 5:4. Izao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tafasaraka amin'ny Kristy ianareo na iza izay mitady ho hamarinina amin'ny lalàna efa lavo ny ala tamin'ny fahasoavana ianareo. Averiko. Dia tafasaraka amin'ny Kristy ianareo na iza ahoana ozy izy izay mitady ho hamarinina amin'ny lalàna efa lavo ny ala tamin'ny fahasoavana ianareo. Ny olona zany izay mieritreritra hoe marina izy satria nanaja ny lalàna izay haintsika rehetra tsara araka ny tenin'Andriamanitra zaraiko tamin'ny heriny hoe tsy misy mahatateraka ny lalàna na iray azy.
ny sasasasany mety ho vitan'ny olona kanefa araka ny Jakoba 2:10 hoe rehefa tsy mahavita ny ray dia diso amin'izy rehetra sady zany ka ny olona zay ho mieritreritra hoe ho amarinina amin'ny lalàna hoe zay loha zay tena marina fa mivavaka amin'ny andro sabato zay tena marina fa tsy mihinana malina satria zay nylazay ny Levitikosy 2:10 vakio rehefa ny antranonao momba an'ireo zava-padiana sakafo fadiana araky ny lalàna tsy azo hohanina ampatsy crevette zany anisany ny kisoa izay efa dridridridrain'ny olona maro ny ganagana ny inona koa bitro inona koa tsy mivakitro rehetrarehetra tsisy kirany raha letra ny ramasina zany dia le lili reny tsy azo hohanina satria reny tsisy kirany fa tsy ohatran'ny merlan aitsika ve zany alleloia alleloia raha ny lalàna dia izany ny zavatra fadiana ka raha mieritreritra ny olona hoe za aloha tena fa olo marina zay ny tena marina satria maninona zay tsy mihinana malina dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe lavo ny ala tamin'ny fahasoavany zany olona zany ary tafasaraka amin'ny Kristy horiavana averiko ihany zay mieritreritra fa marinina amin'ny lalàna hoe nareo aloha zay tena marina zay satria nahoana jirenareo mihinana biby maloto zay tena marina fa zany kisoa zany tsy miditra volaninay nefa araka nefa ny teny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny heriny rehefa nandrahoana kisoa Levitikosy 11 koa mitantara zany dia tsy maintsy vakivakiana dahoana volanin'andrahoana zany fa tsy hoe diovy tsara fa tsy maintsy vakivakiana zay nandrahoana zany ka okitsika tsy rorosaina fa raha ho amarinina amin'ny lalàna zany tsika dia tafasaraka amin'ny Kristy ary ozy koa hoe lavo manina hony lavo ny ala tamin'ny fahasoavana ary lazay ny tenin'Andriamanitra zany fa ireo olona manaja lalàna ireo mila fanavotany ireo andao jerentsika tenin'Andriamanitra misy an'izany satria olona tafasaraka amin'ny Kristy ny olona zany mieritreritra hoe zay anye zay ny mino an Jesosy angamo zay tsy mino an Jesosy fa zay koa mitarina ny lalàna lavo izy ary tafasaraka amin'ny Kristy izy mila fanavotana ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra andevaka itsika ny tenin'Andriamanitra ary Galatiana 4:1-7 amin'ny anaran'i Jesosy dia tahaka izany koa isika fony mbola zaza dia nandevoziny ampidim-pianaran'izao tontolo izao fa rehefa tonga ny fotoan'andro dia ny ran'Andriamanitra ny zanany nateraka ny vehivavy nateraka tao ambanin'ny lalàna anavotany izay ambanin'ny lalàna mba handraisantsika ny fananganananaka amen ny antony nandefasana an Jesosy zay nateraka tao ambany lalàna dia anavotana ny olona zay ambany lalàna zany ny olona zay olona mbola mitsofoka ambany lalàna zany dia olona mila fanavotana maninona hoe tompoko maninona hoe mila fanavotana ary nanavitra ny olona tao ambany lalàna nandefasan'Andriamanitra an Jesosy satria mila fanavotana ny olo ambany lalàna satria voalazany tenin'Andriamanitra teo ihany koa fa ambany ozina izy araka ny voalazany tenin'Andriamanitra any amin'ny Romana Galatiana kosa efa vakiako tamintsika fa voaozina tondra ozina fahafatesana maro ny olona zay tena matimaty tena nijaly potika ny fiainana noho ny tao fanajana ny lalàna teo ambany lalàna satria tsisy navitan'le izy voaozina mila fanavotana zany ny olo ambany lalàna ka okitsika tsy aitraitra riavana hoe eritreritra hoe tena amin'izay tena kasitrahana be mihitsy no ranina fa zao tsy asiako kisoa miditra mihitsy ao anatin'ny volaninay amin'izay tena marina tsara mihitsy amin'izay tena zay avao tena masina tsara mihitsy ny atao hoe masina nge tsy ny lokon'ny sakafo sy ny miditra ao amin'ny vavantsika ahoana ozy Jesosy ndao vakitsika amin'ny Matthieu 5:10 be dia be mahay an'izany
na dia tsy hainy ary ny toko sy andiny mba enregistré hoe aiza marina ao amin'ny baiboly ao amin'ny baiboly aiza ao amin'ny baiboly Matthieu 10:10 andininy 10 amin'ny anaran'i Jesosy andininy 10 ary niantso vahoaka keo aminy izy ka nanao taminy hoe miaino ka mahafantara tsy izay miditra mivava no mahaloton'ny olona fa izay mivoaka mivava izany no mahaloton'ny olona. Alleluia. Tsika zany raha teteny amin'Andriamanitra io ampiseho fa olo-masina dia tsisy idiran'ny legioma sy ny viandy sy ny karazan-kanina rehetra ampidiriny eto amin'ny vavantsika zany. Ao amin'ny Levitikosy 1:20 zao tsy misy hoe dia fady ny sakay raha ny lalàna fa rehefa tsy mety aminao fa ohatra rehefa mihinana sakay ianao dia marary tsy voasoratra ao amin'ny lalàna nge zany sa tsy zany. Ny enombo zao dia zava-pihinana raha ny lalàna nefa fa betsaka koa ny olona tsy mihinana enombo tsoa satria tsy mety amin'ny fahasalamana ohatra. Halleluia. Tsisy idiran'le sakafo hohanina ao am-bava dia ozy ny sasany hitanareo fa azo hohanina ny toka nareo nge manao contradictoire. Enoy amin'izay. Halleluia. Halleluia. Ka tsy izay miditra vava ozy izy misotro toka. Halleluia. Amen. Aiko ne zany be dia be teny an'izany fa itsika tsara hoe ny fisotroana toka isan'andro voalaza ny tenin'Andriamanitra fa mpitabataba ny toka manova le maha olona anao. Betsaka zao ny olona be tsy miteny fa rehefa mipainsa ozy ny fitenena lasa be resaka ve nefa olona matahotra misy lehilahy matahotra vehivavy rehefa sotro toaka kely izy masasa zany hoe nanova le maizy anazy nisotrony karazana drogue zany le izy tsy mahasoa satria ianao mahafantatra hoe mety amin'ny fahasalamatoa sasany mety amin'ny fahasalamako nge ty sikary ty matoa aniko hoe raha miditra any amin'ny tom-pahasalamantsika dia mahita reo karazana cancer sy aretina maro vokatry ny fifohana aitsaitra fotsiny zany. Tenin'Andriamanitra efa milaza an'izany hoe mpitabataba ny toka ary zay tsy misy miraikiraiky ny tratra an'izany ry havanao marina fa tsy voasoratra ao amin'ny lalàna zany kanefa antsika mahafantatra hoe tsy mahasoa amin'ny fahasalamantsika ara-nofontsika zany. Fa ny resaka ara-panahy tonga an'Andriamanitra hevitra fa izasy ianao dia olo-masina ary teteny za dia masina anatrehan'Andriamanitra dia zay anaoko ny vavako. Raha manaratsy olona tsy masina anatrehan'Andriamanitra zany. Zany voalazany tenin'Andriamanitra hoe mpanaratsy nge makany amin'ny fahaverezany ny mpanaratsy so dia adinitsika zany aza dia faly manaratsiratsy olona. Alleluia. Zao mba tiako ampairezina anao hoe ny olona raha manao tsy mety io ny lazainy Galatiana hoe samy jinja zena fafiny sa tsy zany fa tsy mila anao mitondra gazety erany tonyeraka ny tapitany dia dia olona ratsy dia ratsy ho ahin'ny olona iny fa io zay afafin'ny olona dia hojinjainy. Ary zay ma tonga antsika anampy antsika zany amin'ny famelan-kely ka hoe tena mba tsy rarony kosa aloha fa mendrika nosaziana mafy Andriamanitra ke fa laza zany fa any famaliana ho Jehovah. Ary n'Andriamanitra mamaly ny olona amin'ny ataony zay na tonga Jesosy ny teny mivavah ho an'izay manisy ratsy anao satria tena ho rarany azo an'ilay olona zay manisy ratsy atsika dia tsika mila mivavaka ho azy atsotsika hoe aloha mihitsy izy injerany rihatra ao fa mila mivavaka isika. Tadio ane raha mieritreritra ny fiainantsika hoe betsaka nefa tsy nentina ataontsika mety tsy hitan'ny olona ny sasany kanefa dia nikosihan'Andriamanitra fa nifona isika dia ohatrany tsy nanao ninina dia eo anatrehan'Andriamanitra koa dia ratsy raha nisy olona nanao ratsy atsika kanefa tsy avelantsika zany nataky ny ahoana ny akiraviny zany faratsiny zany. Zao aloha hoe rehefa mijery an' Jesosy tsika dia mahay an'izany zay le tenen'ny tenin'Andriamanitra teo fahasoavana. Raha mijery aho hoe
firy amberivo reo tazana felan'i Jesosy. Firy nataony olona ty tamiko. Ahoana no tokony ho fiainako? Amelan'ny elo ny ve? Jereo fa namelantsika Jesosy dia mahaiza mamela koa isika. Amen. Alleluia. Alleluia. Dia izay mivoaka ny vavantsika ny maloto antsika. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tsy izay miditra. Tsy hoe maloto ianao fa ninana anan-drano. Tsia. Satria ireny tery amin'ny tatatra tery ohatra. Tena tsy masina mihitsy avana ny rano teny amin'ny tatatra no aniko. Eny, karakarao tsara sakafonao. Fa izao ry havana, tsisy idiran'ny fahamasinana mihitsy zany. Fa izay mivoaka amin'ny vavantsika. Voaka amin'ny vavantsika zany izany no hitarafana ny olona hoe io olona io ve madio sa maloto. Fa tsisy idiran'le makany. Teo zany Jesosy, dia novahan Jesosy ny didy mikasika fivadiana sakafo tito amin'ity Matio ty. Jesosy zany teo dia nanomboka nanapa, namaha ireo fivadiana sakafo marobe zay lazainy Levity kosa 12. Ity Matio 12 ty dia teny Jesosy tsy niteny izao ny fady antsika, izao ny fady antsika. Fa Jesosy teto io tenin'Andriamanitra io dia manamafy fa notapahan Jesosy, novahan Jesosy ilay lalàna mikasika ny fivadiana sakafo. Tovy amen. Alleluia. Alleluia. Betsaka izay ny tenin'Andriamanitra nisy fotoana tena rehefa tao amin'ny asan'ny apôstôly tamin'ireo mpianatra dia satria moa ny jiosy izy efa nitezaina tamin'ny lalàna. Ohatra amin'izany ohatra hoe tsy maintsy forana. Fa resika zao ohatra hoe ny any Eropa zao ohatra hoe frantsay nga mifora ny lehilahy any. Ary na dia ny fifanosikosenana amin'ny jentilisa ary dia efa zava-badiana araka ny lalàna. Izay na tonga ny repetera ny tena sotritra mafy moa zany ireo mpianatra tamin'izany satria izy niditra tany an-tranony ny olona tsy mivavaka ozy izy tsika jentilisa dia tezitra ireo namany ireo kristianina dia adevaka itsika ny asan'ny apôstôly 12 misy an'izany tantara izany. Asan'ny apôstôly 12 andin'ny 10 sy 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa hoy nareo no maka fanahy an'Andriamanitra amin'ny fametrahanareo zioka amin'ny vozon'ny mpianatra izay tsy zakan'ny razantsika ho entina. Fa mino isika fa ny fahasoavan'i Jesosy Tompo no hamonjenantsika tahaka ny azy ihany koa. Alleluia. Alleluia. Andininy 7:20. Fa asitraky ny fanahy masina sy izahay tsy ampitondra enta-mavesatra anareo afa-tsy zao zavatra tsy maintsy ho tandreman'izao ihany. Dia nifadianareo ny anaterina amin'ny samby sy ny rà sy ny zavatra kendaina reo fitsangatsangana. Raha matandry tena hifady izany ianareo dia ho soa veloma ianareo. Alleluia. Reo tenin'Andriamanitra ireo dia mampiseho hoe ny amin'ilay sakafo teo izay amafisiko sy tsindriko. Rehefa raikitra zany teo aloha mifampiresaka rehefa aveo jerentsika ilay tenin'Andriamanitra anankiray mikasika an'ilay hoe tezitra zareo satria tsy voforana nakany amin'ireo olona tsy voafora ireo tena mafisiny hoe eta-mavesatra. Sarotra ngera hoe ianao lehilahy 70 taona vao andeha atao forana zany. Mora ve zany? Rehefa tonga ny olona nanaiky ny filazany tsara dia ny ady hevitra hoe reo tonga dia teny ny daholo ny lehilahy rehetrarehetra raha lafa mitovy amintsika fa tsy maintsy forana. Tena nandalo ady ny olona hoe tena zay ve zay nge fa vonaino an Jesosy fotry sarotra aminay lehilahy lehibe ohatr' zao zany andeha ho forana. Dia ozy izy hoe tsy zaka ny razantsika nentina ozy izy io lalàna io.
tena hoantsika no ampitondra eta mavesatra an'izy ireo mafy zany teny toizany hoe fa izao sitraka fanay masina sy izahay ozy izy dia izao ihany ny zava-padina raha ny resaka sakafo dia izao ny ena terina amin'ny sampy ny zavatra kendaina ary ny raha tsika zany efa mamono bitro dia alatsaka ny rany na inana voromailala ianao dia alatsaka ny rany. Halleluja, halleluja. Fa tsy hoe tsy mahazo mihinana patsy ity mampianandra indray amin'ny olona maro hoe iry zareo tsy mihinana kisoa fa miopy nefa ilay kisoa efa maloto ka rehefa miditra ao amin'ny vala kisoa ao dia manenony maloto zany raha ny lalàna e te hoe miopy ganagana fa tsy mihinana ohatra sasandray dia ny kisoa tsy hohanina fa ganagana hohanina inona re zany ny sasanony le kisoa ihany no tena tsy izy nefa raha vakina le vidia kosa 12 jerentsika tsara fa zay tsy mivakitro tahaka ny gana sy ny gisy tsy mety ozy ny lalàna fa tsy ny kisoa ihany fa le kisoa ihany matsy tsy aritry le olona indrindra nisy an'le hoe devolondroana tany amin'ny kisoa fa nga reny kisoa ndroana nasiana an'le devoly reny ve mbola le zanak'ireny ve mbola ireny ve ny mbola nangalana taranaka fa ireny ange ny rivatra nakany anaty atsany e maty tany ary zao ny lazaiko antsika hoe ny fanaratsy a tsy mipetraka amin'ny zavatra maty vatana tsisy aina zany tsy mipetraka ao ntsony ny devoly hoe ary misy devoly ny ganagana nandrahoana tao ambilany fa vatana misy aina nipetrahany devoly zany ny tia nipetrahany fa tsy zavatra efa maty maty le izy mbola ao ny devoly lasy izy rehefa maty le izy ary tsy mikisoa ihany fa nasaka raha afaka hidirany devoly tadidiko ny ray taona izay efa tao anaty zao formation mpanompon'Andriamanitra zao tsy adiniko zay toza hoe tena nidirany tena le devoly mihitsy nitondra ty saky ty zany farany tao an-tranonay fa lasa daholo ny olona dia anity varavarana miaraka amin'ny lakile ny azakazaka ty le saka tonga dia nitsenainy teo amin'le varavarana eo amin'le varavarana fivoahany porte principal leo ny azakazaka izy dia nijerena ohatr'izao tonga izy dia nikaka zany efa andeha aniditra-trano andro alahady tiavo inona re ty film ataony ty saky ty tena manao film ty saky ty tsy mbola nisy ohatr'izany ataony zany zay atarana satria efa zany farany tao ny olona rehetra efa lasa daholo tendray vo dia ahoana dia hoavelako eto fotsiny ve ty maloto ny saky ty eto amin'ny varavarana fa sa ataoko ahoana fa tonga dia azoko an-tsaina hoe iza naniraka ny saky iny anao an'izany ary ny zareo mpanao maziry efa te antany ny vaovao tranon'olona dia ny saka sy ny alikan'olona no antaniny nisy document naizako an'izany izy tsy mila hoe antany olombelona tsy ambadika fa firy hoy ny olona mipetraka ato amin'ity trano ity fa ny alikany fotsiny zany ny alika zany tena miteny fa tsika ny fantatsika ny wow zay ihany fantaritsika fa raha miteny zany izy wow io zany misy dikany be dia be dia antaniny hoe firy zareo ny ao firy ny lehilahy firy ny vehivavy dia angalany renseignement ohatra zany dia tsy nikisoa ihany no afaka izy devoly fa na ny alika na ny saka tsy fantatro rehefa mananaina dia ahafahany ny olombelona aza moa hidirany devoliko ka diso hevitra raha nieritreritra hoe le kisoa reny misy devoly reny kisoa reny fa tsy mahazo hohanina tsy marina zany. Halleluja, halleluja, halleluja. Andao ke jerentsika ny asan'ny apôstôly toko faraika ambin'ny folo asan'ny apôstôly toko faraika ambin'ny folo vakitsika manomboka eo amin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy ary ny apôstôly sy ny rahalahy izay tany Jodia dia nare efa nijentilisa koa efa nandray ny tenin'Andriamanitra ary no tafakatra tany Jerosalema Petera dia nilahady tamin'ny mino izay isan'ny voafora ka nanao efa niatrahany tany amin'ny olona izay tsy voafora ianao sady niara-nihinana taminy ary Petera dia nitantara izany taminy hatramin'ny andohany ka nanao hoe
tao an-tanàna jopa ka nivavaka ary azo tsindrimandry aho dia nahita fahitana ka indro nisy zavatra nidina tamin'ny zorony efatra dia nakeo amiko izany ary raha nijery sy nandika azy aho dia hitako ny biby ety an-tany izay manatogotra efatra sy ny biby dia sy ny zava-mandady sy mikisaka ary voromanidina koa ary nandreo feo koa nanao tamiko hoe tsangana ry petera vonoika hano fa hoy zasanatry tompoko fa tsy mbola niditra tamin'ny vavako izay zava-badiana na tsy madio. Ary misy feo avy tany an-danitra namaly fandroany hoe izay efa nidiovin'Andriamanitra aza ataonao fady. Ary ny telo nanaovana izany dia nosaraina niakatra tany an-danitra indray izany rehetra izany. Aleloia. Raha ny lalàna dia izao tsy mahazo miditriditra any an-tranon'ny olona jentilisa na olona hafa firenena ny jiosy na ny zanak'Israely na miditra any an-tranon'ny olona tsy zanak'Israely eny ary dia efa fadiny tsy hoe ny biby ihany fa na ny olombelona dia fadiny miditra any an-tranony ary zany natezitra an'ireo mpianatra kristianina efa voafora anisan'ny taranak'Israely jiosy tamin'ny andron'ireo apôstôly. Tezitra izy izy nasan'ny apôstôly sositra izy hoe nareo avy tany tia tenena misy sakisava maloto niditra tany an-trano sady niara-ny hinana tamin'ireo tsy voafora ireo dia teo Petera moa satria Petera koa nge mba nanana toe-tsaina ohatr'izany mihitsy fa izao nahita fahitana izy nampidirin'Andriamanitra teo amin'ny lamba misy zorony efatra le biby maloto tsy fihinana rehetra le tsy fihinana rehetra nataon'Andriamanitra tao ozy Andriamanitra hoany aleloia ezany Andriamanitra miteny hoany io nge na ny alika raha zany tsika tsika gasy tsy mazaka zany satria nakoinana alika popopo satria tsy mazatra tsika fa rehefa tsisy poziny mahavelona petsaka zao ny olona mihinana bibilava misy nasaka raha dia efa tsy tia sasany ohatra fa ozy izy Andriamanitra hoe hany. Aleloia. Tena hoe nakaikinao hany hoe amen. Aleloia. Hano rehefa mahasalama anao hany fa efa fantatsika izay le tsy azo hohanina le zavatra mato azy kendaina ny raha sy ny fitsangatsangana ena terina amin'ny sampy tsy ho azontsika hohanina. Aleloia. Aleloia. Teo izy tena nazava amin'izay hoe efa nidiovin'Andriamanitra le izy ka tsisy olana tsony tsy mikonto tsony teo zany dia mampiseho hoe tapake fone tsy mikonto itsony ireo resaka lalàna mikasika fivadiana sakafo Jesosy efa nanamafy tao amin'ny Matio laza fa tsy izay miditra ny vavy tapaka zany izay lalàna izay. Eto koa Petera mbola namafisin'Andriamanitra nahita le zava-padiana taloha tao amin'ny lalàna ozy Andriamanitra hoe hany. Mazava be zany sa tsy zany ve? Aleluia. Aleluia. Ary farany amaranako mikasika an'io sakafo Aleluia. Kolosiana 2:2 vakitsika ary mazava ve zany tompoko? Kolosiana 2:2 vakitsika eo amin'ny andininy enina amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Koa aza vela hisy tsara nareo ny amin'ny fihinanana na ny fisotro na ny amin'ny firavoravony na ny voaloham-bolana na ny sabata. 7:10 aliko ny zavatra ho avy ireny fantinany dian'i Kristy. Amen. Aza vela hisy tsara nareo ny amin'ny fihinanana hoe nareo mihinana biby maloto sy amin'ny fisotro na ny amin'ny firavoravony na ny voaloham-bolana na ny sabata. Tsika zany tsy tokony tsony hoe tsaratsarain'ny olona amin'izany hoe inona moa izay nareo ary tsy manaja ny andro sabata. Efa nanamafy tamin'ny heriny ny amin'izany resaka sabata zany hoe isika ozy Jesosy hoe izao Jesosy ny tompony sabata. Marka 2:7 tompony sabata
Jesosy. Ny sabata natao an'ny olona fa tsy ny olona natao an'ny sabata ao zao marika toko faharoa 9:7 ka dia tompony sabata zanak'olona. Rehefa tonga ao amin'i Jesosy ny olona dia tonga ao fitsarana. Sabata mira fitsarana ka rehefa tonga ao amin'i Jesosy dia mitsahatra. Mino azany fa tsy ianao tsony ny rorosaina. Amen. Halleluja. Ka eritreritra tsaratsarain'ny olona ianareo, tsika tsy miadiady aman'olona. Tsy misy masoa ny fahatezerana mirehatra be hoe midevolo man zany nge nataony rangitiny tsika hoe hita fa nareo bibity fa alahady andege ho jerentsika fa io andro alahady nge tsika tsy mivavaka amin'ny anao dia ny andro alahady nao ka masininay fa ny andro alahady dia tsy andro ratsy mihitsy fa voalazan'ny Jaona fa tamin'io filazantsara ny Jaona fa ny andro alahady no nitsanganan'i Jesosy. Do jerentsika Luka aloha 4:20 Luka 4:20 dia aveo mako amin'ny Jaona tsika. Luka 4:20 ny alahady moa zany aty arina moa zany dia nataontsika hoe weekend midika zay faran'ny herinandro fa ny tena izy dia ny alahady no voalohany andro voalohany amin'ny herinandro fa lasa zatra an'izay tsika hoe farana le izy fa izay mahatonga hoe ty alahantsika ty ny miantoka ny latsinaintsika ataovy amen. Jereo fa tsy metimety ny fiainanao rehefa tsy tonga taty tamin'ny andro alahady dia aza maiky rebrebe ny fianakaviana fa ny rendez-vous amin'i Jesosy très important lehibe eo amin'ny fiainantsika efa miantoka ny herinandrontsika ka aza manaiky bangabangana. Amen. Halleluja. Ataovy fangatana ataovy amin'ny andro sabotsy hoe ny fivoriam-pianakaviana rehefa tsy mety aminy za le fantatry ny avako zany dia vo zay nareo fa fantatra tsy miadevitra tsony zay. Za zao hoe toritena androany dia anao fivoriana zareo dia tena hoe alondray tsy toritena fa ndia hivory any amin'ny fianakaviako. Inona mapastera anara izany? Ny tompony voalohany manao vavao hoe nareko moa efa miala amin'ny fianakaviana. Non, tsisy miala amin'ny fianakaviana fa raha vao fanitsakitsaka amin'ny fampoko an'Andriamanitra zafady inona nataony avako ana rehefa naditra dia nomezany zareo sy ny tangoronany fa Jesosy namonjy ana tsy atakaloko an Jesosy zany izy. Fandrika koa dia rehefa tonga ny alahady tozy ny olona hoe le resaka saky fanaovantsika momba ny affaire momba le business le vola ohatra ataontsika amin'ny lahady fandrika io satria alahady io ny fotoana nyraisanao fahasoavana miantoka ny herinandronao ka raha andeha hoany ianao ny vola tsy azo fampona tsy vita na lazainy fa miakatokatranao ary izy amin'ny lahady tandremo tadotoy izay teniko izay fa fandrika izany fandrika izany. Ozy izy ny Luka 4:20 vakiko. Andiny voalohany fanono maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitorina zava-manitra izay efa namboariny ary hitany fahindro vato efa voakidiny ala tamin'ny fasana dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy tompo ary mbola verevitra tamin'izany indreo nisy roalana seho tamin'ny nitafy fitafinana ny elatrelatra no natahotra izy ka ny akoaka dia hoy izy roala tamin'ny nahoana natao maty no hitadavanareo velona tsy ato izy fa efa nitsangana natsaroviny tezay nataony taminareo fony izy mbola tany Galili ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanam-panotaka ombony amin'ny azo fijaliana sy hitsangana amin'ny andro fahatelo dia toy izantsika ihany ndaontsika hisaoty kely dia nyresaka eo amin'ny 9:17 ary indreo nisy roalahy tamin'ireny nandeha tamin'ny zanandranaka ny voatra tao eo mosy tokony 10 stadio vakitsika to dia isaotsika fa manjary lava be raika fita vola izy tamin'ny ao zao teny resahanareo te-pandehanana zao dia nijanony reo sady nalahelo tare ary anankiray izay atao hoe Cléopas namarika anao tamin'ny hoe ianao rery veno vahiny mitoetra any Jerosalema tsy mba malala zavatra tonga amin'izao andro zao fa hoe zava manao ahoana moa zany ary izy lalahy tamin'ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta ampaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrany Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra nefa nateny anay fa izy no ilay fanavitra ny Israely dia dingantsika ihany 9:20
ndininy raiky amby telopolo dia nahiratra amin'ny mason'izy ireo ka nalala azy fa izy kosa dia tonga tsy hitany. Aleloia. Tamin'ity Luka 4:20 voalohany ty eo nampiseho fa niseho tamin'ireo vehivavy Jesosy. Aleloia. Satria tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia niazakazaka zareo andeha ho any amin'ny fasana, fa tamin'io fotoana io dia ahoana niseho tamin'ireo vehivavy ireo Jesosy. Dia teo voataitra ry zareo andininy ndeo verentsika ny andininy 5 ary no natahotra izy ka naikoka dia izy zoroalahy nahoana no tia maty no davanareo velona tsy ato izy fantsagana tsarovony teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galilia. Ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanany mpanotaka ao ambony amin'ny azo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo dia natsiaro ny teniny izy. Aleloia. Aleloia. Ity andro voalohany amin'ny herinandro ny andro alahady zany dia andro hitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Tsy tamin'ny sabata zany Jesosy nitsangana fa tamin'ny voalohan'ny herinandro andro alahady. Ary na ny mpianatra aza dia betsaka nanao fotoana tao anatin'ny andro voalohany amin'ny herinandro alahady. Ny Jaona 20 dia milaza an'izany hoe ny volo tao anaty trano zareo andininy 7:20 ny andininy 4:20 ny katona daholo ny trano. Tonga Jesosy tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro nakeo ampovoan'izy rehetra teny fiadanana ho anareo. Amen. Ny Korintiana 1:20 koa dia milaza an'izany andiny 2 fa ireo apôstôly, ireo mpianatra, ireo kristianina ireo dia nanao zavatra tamin'ny andro alahady, famorina, nanao rakitra, nanao fotoam-pivavahana tamin'ny andro alahady. Ka ny andro alahady tsy andro biby ty izany, fa isika rehetra dia izao manao ny andro rehetra mitovy isika araka ny Romanina 4:5 efa ifaraparana ny fampianarana. Romanina 4:5 izaka izany mola izy izay tena zava-dehibe ho tenenina amintsika. Romanina 4:5 sy 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Romanina 14:5-6 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny anankiray manao ny andro anankiray ho mihoatra noho ny andro sasany, ary ny anankiray kosa manao ny andro rehetra hitovy, oka samy atoko tsara amin'ny sainy avy izy. Ny mitandrina ny andro dia mitandrina izany ho an'ny tombo, ary mihinana dia mihinana ho an'ny tombo, satria misaotra an'Andriamanitra izy ary tsy mihinana kosa dia tsy mihinana ho an'ny tombo sady misaotra an'Andriamanitra koa izy. Aleloia. Hoy ny anankiray manao ny andro anankiray ho mihoatra noho ny andro sasany. Ny anankiray manao ny andro rehetra hitovy, isika zany manao ny andro rehetra mitovy. Rehefa andro tsy fiasana ny andro alarobia, tsy fantako hoe misy daty eo amin'ny calendrier tsy fiasana dia tonga tsika rehetra mivavaka. Amen. Tsika tsy hoe mivavaka hoe ty alahady ty no ivavahantsika, tsy mivavaka ho an'ny andro tsika. Amen. Tamin'ny andro sabata dia hoe ferina tao hoe tsy mivoaka, tsy miditra, tsy mividy, tsy maninona. Fa izany efa tapahana, tsy izany tsony ny ainantsika fa mba fahasoavana. Ka isika sao dia manao ny andro rehetra mitovy, fa tsy hoe ny alahady ny sabata tsika tsy marina izany fa manao ny andro rehetra hitovy sika. Aleloia. Aleloia. Noho izany ry havana dia izao ny fahasoavan'Andriamanitra lehibe sy goavana izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, izany no tokony hampangetahetantsika hitombo, ataovy amen, hitombo fa tsisy hidirana ny lalàna intsony ny fiainantsika. Mino aho fa nazava tamintsika izay fampianaran'izay. Ny tena marina moa dia mila fotoana maritra ihany raha tena hidirana ny detay rehetra, fa tao anatin'izay indro alahady izay dia nezahana ny fitinina tamin'izay azony fitinina rehetra mba hazahoantsika azy amin'ny farafahakeliny. Inoko fa nandray ianao. Raha misy tokony etaetanao zao amin'ny maha-kristianina anao dia hoe ahoana ny tombony fahasoavana ato amiko. Ny Jakoba 4:5 anao maranako azy manao hoe fa Andriamanitra manome fahasoavana bebe kokoa ho an'ny manetry tena. Amen. Raha netry tena ianao, ny fanetretena dia tsy ny fanaovana hoe tsy ahandro henan-kisoa, fa ny fanetretena izay ny ten'Andriamanitra dia izao mitady an'Andriamanitra ozy ny tantara faharoa. Ny atao hoe manetry tena dia mitady an'Andriamanitra. Amen. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako avy anetry tena, hitady, hivavaka
ianao arakaraka ny vavanao dia fanehoana fanetretena ka hitombo ny fahasoavana. Amen, amen. Ny fahasoavana tokony hampangetaetanao lalina, aza miasa saina intsony na ezaka ny anamartena amin'ny alalan'ny lalàna, ary raha manaratsy anao ny olona na mitsaranao ny olona dia kalma tsara ianao, aza miadiady na hiakatrafo. Tsy mety amintsika izany, sady izany ve ny fahatezerana tsy efa nanininina noho izany aza tezitezim-poana. Tsy dia mahasoa tezitra be io, tsy hoe rehefa tezitra be ianao dia manaky anao ny olona, mba mianara-tsy ho tezitra be zany hoe za tena tezitra mafy mihitsy aho dia horiatako ny akanjoko. Tsy mety izany. Alleloia, alleloia, alleloia. Dia tsika rehetra arivavaka iaraitsangantsika hiteny amin'ny tompo hoe tompo, feno ny fahasoavanao aho, feno ny fahasoavanao aho. Taona 2020 dia fahasoavanao aho ivavaka tsika. Amen. Feno ny fahasoavanao zay, feno ny fahasoavanao zay, mangetaeta trano fahasoavanao zay, fahasoavana na fahasoavana izany ny antsoina ho anay ray eo. Dia feno eo aminay ny fahasoavanao, hitobaka eo aminay ny fahasoavanao. Ka ity taona ity dia atsapany fahasoavana lehibe araka ny tsodrano efa niraisinay, ary tsy misy na dia iray aminay azy ho diso fahasoavana. Misaotra anao aray malalo, misaotra ny amin'ny fahasoavanao, misaotra Jesosy io, misaotra fanamasonao, mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izay zany tompoko ny tenin'Andriamanitra dia ny tompo hitantsika rehetra omeko mpanompon'Andriamanitra ny famaranana ny fotoana. Alleluia. Samiary makatoran-tahotsika rehetra. Amen. Fisoratsika an'Andriamanitra ny amin'izay afatra nentina ho antsika rehetra izay mba ho fampahafantarana antsika ny marina sy izay tokony ho fiainantsika dia andao hitehaka